tsy alalavitra amin'izay resaka izay ihany isika ny ministra Armand Tazafa izay misahana ny varotra sy ny fanjifana no mitarika ny filan-kevitry ny ministra ao anatin'ny vondrona Komeza amin'izao fotoana izao maromaro ireo resaka noresahany nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny fivoriany ny vondrona Komeza ireny fitinina ao anatin'ity sary manaraka ity ireo teboka lehibe izay isan'ny resahany tao anatin'izany. Ny problematsika dia ny fahazoana tsena. Ny entana raha vao misy aizany tsena afana mivarotra ny entantsika. Ny intégration régionale Auchan dia ahafahantsika mahazo tsena. Ny firenena sivy ambin'ny folo ao anatin'ny Komeza zany dia ahafahantsika afaka mivarotra satria napetraka ao anatin'izany fifanarahana zany hoe mba amoraina ny fahafahantsika mandefa entana. Raha misy milaza tsy mahazo tombony amintsika dia zany raha mbola sarotra. Fa ny tombony aingana indrindra dia fantatrareo firy ny isan'ny participant tonga eto efa mananiky no arivo ohatra 700 na arivo. Ireo olona ireo dia mampiasa ny service-tsika rehetra sakafo izy na tombony izy mampiasa ny tomobily izy. Izany revenu nentina izany vola nentina rehetra dia nolaliny teto amintsika. Ny effet direct amin'izay ataontsika dia fa tsy sarotra ilaza fa tsisy tombony ho antsika mandray fiainana tampona sy omeloso. Misy tombony tena betsaka. Raha tsy ilaza fa tsy izay fotsiny. Ny tombony ara-barotra koa dia raha hitanareo be dia be ny zavatra mivahana manisy ny some ireny ny olana. Satria ny Komeza amin'ny intégration régionale azy dia be dia be koa ny institution miaraka aminy. Misy ny fahavonana ny banque ao anatin'izany Komeza zany anampy antsika. Misy ny fahavonana ny sapana institution technique ao anatin'izany Komeza zany hanao renforcement de capacité antsika. Tombony miompapana ohatr'izany no azo vorena mampiatrano indrindra ne mandritra fotoana. Izay zao lafiny anankiray. Ny lafiny manaraka koa dia ny problème antsika fitadiavana tsena. Tena mahita tsena tsika satria misy an'io tsena io dia misy problème iray faharoa mipetraka amintsika dia ny matetika raha be dia be ilay quantité ilain'ny olona tsy manantsika. Le produit de chantier, pays de champion.